angambany hanomboana azy andeho tasona ny fahazarantsika amin'ny fanaovana fanamariana anisa amin'ity andro ity rehefa hita amin'ny fiainany isa ny fampidirana hopitaly nandritra androandro misesy indrisy ny tompony etotany isa aty satria efatra mitelopolo-sivajato isan'ny olona vao ny coronavirus fa raha mivolana martsa tsy dia bitsaka ny olona eny an-dalana entanina ny olona tsy hivoaka ny trano raha tsy misy antony manokana no ny vokatra tsy ny fantotoana ny tontolo iainana ve tsy a no ny valana retina tsy mijanona amin'ny tombony isan'ny maty enina amin'ny 50 nandritra ny 7 ora vala amin'ny 70 amin'ny zato no isan'ny maty any Belzika ankehitriny ireo takelatra famantarana dokam-barotra dia milaza amiko hijanona ao an-trano tsy mbola nahita toy izao aho. Nianatra momba fifandraisana tao amin'ny ex aho toan'ny Sophie Wilmes nanomboka toy dia nifandray tamin'ny mpanao gazety aho manoritra taratasy misokatra ho azy ireo aho manontany ny fomba anaovan'izy ireo tatitra momba ity arety mandridana ity izay ilazan'izy ireo ny fomba filazany ary izay tsy lazainy. Ny voalohany naneo hevitra tamin'ny fomba hafahafa tsy kombakomba daholo izany nivoaka ny teny tetikiray tsy mino aho tsy firaisana sy kombakomba ity. Horesantsika ny toe-javatra ny Italia izay to mampitahitaina 5.7 ny maty voarakotra tao anatin'ny 7 ora monja izay mbola tsy fahita tany amin'ireo firenena voakasiky ny valana retina coronavirus. Ny fipetra fiboana dia tarina arak'izay hitantsika miaraka amin'ny Karolinika tonga ny tafika nome tanana ny mpitsabo. Dokotera italiana no natotosa ty orona tsara ity asehono eto tsy ny marary ny coronavirus ny hopitaliny nanomboka tamin'ny olana tsara nalaina tamin'ny finday avlainta tao amin'ny hopitaliny Bergamo Italia izany rehetra izany. Taoriany fanaparitana ireo sary manaitra ireo dia tonga ivon'ny politika fahasalamam-bahoaka rehetra ny fahafenoan'ny hopitaly satria efa taonany maro ny ankamaroan'ny gouvernement no nanisany fandrinan'ny hopitaly mba hitsitiana ny vola tsy tokony homena tsiny izy ireo noho izany ka mangovotra. Ny nahagagay ny maneran-tany no mametraka ireo torolalana ireo ilaina ny mamoaka ny izany ireo voan'ny valana retina ary noho izany mijanona ao an-trano aleo milamina ary maneho ny ezaka ataontsika etsik'iray tany manam-pahefana belge fantatry ny mpampita hafatra rehetra mamerina ny hafatra foana hatrany an-trano no fototry ny fampielezan-kevitra iangaviana isika mijanona ao an-trano. Ilay boky kely navoakako dia antsoina hoe fepetra fototra fampiarana amin'ny fampielezana ady fototra azo ampiasaina amin'ny ady mangatsiaka mafana na matimaty ka eto ngambisika dia amin'ny lafiny ady matimaty izay tsy mila fampiasana fitaovam-piadiana saingy misy ny fanetsehana ny hevitry ny daholobe ataon'ny gouvernemanta izay tena mitovy amin'ny fanentanana izay atao rehefa misy amin'ny ady mafana. Amin'ity tranga ity mazava ho azy fa ilaina ny firaisan-kina ao ambadiky ny gouvernemanta tsy misy ny tsy fidian-kevitra tsy misy intsony ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny fahalalana maneho hevitra satria misy antony tena lehibe ka tsy maintsy soroitsika ny zavadrehetra mba handresena ity tanjona ity na izany fahitalavitra na izany radio na izany hainao manjery brity izy rehetra dia nandray anjara tamin'ity fampielezan-kevitra ity ary tsy azontsika atao ny manana hevitra hafa. Any anandraikitra lehibe eto ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny fomba fijery ny fangaro mampiasa ireo lamina mba ampitomboana ireo hafatra sy fepetra fitandremana. Betsaka ny olona marary amin'ny firenena rehetra ny tafika dia mamolavola-drafitra sy fepetra hiatrena ny krizy fa minonin'olona no ilazako an'izany ny loza dia mbola tsy firesahana ny avony izy misy lafiny angano ao ambadika izao ny valana retina dia angano ny tsimoka retina dia zavatra atahorany rehetra voalohany aloha dia noho izy tsy hitantsika maso manarak'izany dia isika tsy resy lahatra ho tomponantoka satria olo-kafa foana no mamindra noho izany dia misy karazana tahotra mipetraka ary amafisiny hainao manjery ka afaka nananteny isika fa tsy nalaoany ty karatra ity ny hainao manjery ity tady izay ambony indrindra saingy disy ny lalao izy ireo ary mbola ilalao hatrany nandalo navatra sy takatra ny sainao ireo izay tonga mivantana anatin'ny atodony efa tsy fantatra akory napataotray ireo sary izay navoaka ny mpikaroka
mahita marary mikoako ao mbola tanora ary feno ajejona ity marary iray ity zao dia tanora trano tsy tony akamaroan'ny olona voany aretina izay efa lehibe avokoa izy ireo dia efa nampiny ny sary dia novidiana tamin'ny orinasa Shutterstock. Ny hafa le tia mazava na tanora salama tsara ianao dia mety ho lasebatra ny covid. Amin'ny lafiny iray ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia tsy namporisika ny fijerevana vaovao loatra, mety hiteraka olana ara-pahasalamana izany fa ho an'ireo orinasam-panazavana kosa dia fotoana ianoana azy ireo zao. Mitomba trano ny forokatry ny valana retina coronavirus aty amin'ny firenenanay. N-polo nisan'ny maty teo anatin'ny 720 ora. Mbola eo amin'ny digana miakatra foana isika ireo tarehimarika ny coronavirus amin'ny andro androany. Mbola mampitahitana be foana ireo tarehimarika. Tratra ny tahampahafatesana mihoatra ny arivo. Mandritra ny herinandro maromaro dia tsy tapaka ny tompony isan'ny ireo maty. Samy manana ny isan'ny firenena tsirairay avy. Any Brésil ny tahampahafatesana 10,000 dia efa tratra. Ny isan'ny olona tratra ny tsimoka retina coronavirus any Espagne dia mihoatra ny isa ofisialy ny olona maty any Chine. Tamin'ny farany onja voalohany 10,000 ny olona maty. Belzika namaky ny firaketana an'izao tontolo izao ho an'ny isan'ny mponina. Tamin'ny 1 Desambra nanambara ny firenena fa 507,000 matin'ny COVID-19. Tapahafatesana manambara loza fa raha mpifandraisitsika amin'ny mponina mitentina 1,10 tapitrisa sy 10 mihetsy manana tahampahafatesana 8,700 isika. 7,5,7,7 no mponina belge tsy matin'ny virus, toy ny 7,5,7,7 no mponina maneran-tany. Ny manahitra avy hatrany dia nelanelana misy eo amin'ny fahajabana sy ny tarehimarika ny zava-misy. Tsy apokalipsy ity. Ny isan'ny maty nateraky ny COVID-19 dia tsy maintsy apetraka amin'ny fomba fijery ihany koa. Ny saina matetika izy ireo indraindray. Any États-Unis ohatra, ny androm-panjakana dia manoro hevitra ny hanao tatitra amin'ny taratasy fahafatesana ny olona rehetra nahatonga ny aretina mety ho nahatonga izany fahafatesana izany ary ireo izay nifanerasera tamin'izy ireo. Any Italie, ny dokotera fa nivitsianisa maty any Lombardie any tokony atolotra fa matin'ny Covid. Taorina ny fanadihadiana nataon'ny Université ny Oxford, ny Royaume-Uni dia nala olona 10,000 avy amin'ny tatitra statistikaan'izy ireo. Ary ny aty aminay, nivondrona ny fahasalamana belge Jean Zeno izay manampatra ireo tarehimarika. Tamin'ny volana Aogositra dia namerina namonjy ny maty 120 izy tamin'ny coronavirus. Saingy ny isan'ny tsy maty avy amin'ny Covid dia mety ho avy kokoa amin'ny trano fitaizana be antitra. Ny aiky Jean Zeno tamin'ny faran'ny volana Aprily fa 400 monja amin'ny roapolona no maty sy voatanisa noho ny Covid. 7,700 no tranga voamarika fa mitondra ny valana retina izay tsy nandalo fitiliana. Ao amin'ny oronan-tsary navoaka ny DH, misy fankatsary miafina nanamarina ny tsy maha-ofisialy ny Elio Di Rupo, ny filoha faritry ny Walame ankehitriny. Raha ampitahina amin'ny isan'ny maty, saingy noho ny fisiany ireto olona maty rehetra ireto, izay maty tany trano fitaizana be antitra, dia noheverina ho Covid. Ary azo inona zany fa tsy izy. Noho izany dia avy dia afy ny tarehimarika. Na eo izany firekena izany dia manohy manambara ny tompony andraikitra sy ny ainao manjery tamin'ny taona 2020 any Belzika fa dia mahery ny 509,000 no matin'ny Covid ary 709 ho an-trano fitaizana antitra. Na dia misasaka aza io isa io dia mijanona ho loza manambana. Ny fomba lelan'ireo olona ireo tsy nisy veloma dia loza izay mbola mitohy anenjika atsika. Sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux? Rombifolo Aprily, alatin'ny Paska, isa-taona mandritra 20 taona dia mandeha mamangy ny ray aman-dreniko. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia mihiboka ao amin'ny efitrano izy ireo. Izao ny laza hoe mandehana manodidina ny faritra nareo mba maka rivotra, mamaly ahy ny reniko. Tsy olom-pirenena, elahela tsy nadre izany aho. Azoko tsara ny fampitandremany raiko, mpitsabo efa misotro ronono, 7 taona, eo amin'ny fianany fo.
olona marefy marina fa moratra hatrany covid efa nanoratra didy miafina izy fa tsy misy fanalafahana fitsaboana tsy hisy ihany koa fikarakarana mafy ny tsy azoko tsara dia ny tsy fananana fitsipoka ny fioboana mifanaraka amin'ny zava-misy ny haino manjery dia mampirisika ny belzianina anaraka ireo fitsipoka ireo na eo aza ny tsirariny sy ny tsy fitoviana manararoatra mandany fotoana miaraka amin'ireo ankizy mahandro ao ary mijery vaovao ary indraindray tsy manao na inona na inona mihitsiny ny farany volana me nanatotosa horoana tsary manontany ny tena tombotsoa azo avy amin'ny fiboanao ny fahasimbany fanidiana dia ho lasa zava-dehibe kokoa noho ny tombotsoa azo 10 miliara zao ny landy amin'ny lafiny ara-toekarena fiboana tsy izao ny andohany ity fandraisana ndraikitra ity fa avy tamin'ny Mélanie Deschamps sy filefitry ny département ao amin'ny hôpital Saint-Luc rehefa manandra mametraka fandanjahanao amin'ny isan'ny olona izay afaka navotana sy ny isan'ireo olona izay namoiny ainy mampatahotra ny valiny izany malasa olona enina hafa koa izy anyosy amin'ny lalana izay iarahana ny matianina avy amin'ny taranja maro no manomboka mieritreritra fa maharitra loatra ny fiboana ary mandany vola be loatra tsy hay hoe nahoana no tsy nifoanina ny fiboana tamin'ireo tanora izay fantatra fa tsy atahoranao maty ny valanaretina tsy afaka manombotombana marina ny isan'ny aina azy ireo vontsy fa ny hita indrindra dia ny isan'ny olona izay lavo ny fiboana ny orona tsara dia voajery telo etsisa ny mpitsabo Deschamps dia niantso mpanao gazety nefa dia tsy nisy toy ny antsony telo volana tateo aoriana tamin'ny faran'ny volana aogostra vao reny feokevitra ity dia sadona ny famoahana taratasy misokatra navoaka tao amin'ny Le Soir et la Libre Belgium Bayonne Cavite ity karatra fotsy malaza ity dia milaza maharadalàna manampahaizana tompona andraikitra kehitriny tsy maintsy apetraka ambafany tena loza ny fanoloran-tenany maro dia ahazona fanitarana mazava ny vondrona mpanolotsaina io raha ny tena izy dia tsara kokoa ny manomela teny tena marina ary manome troky toy izay mampitombo ny fitahitana ny mponina amin'izao toe-javatra sarotra be izao izay mbola tena misy terbe ary tsy fantatra itsony nefa tsy azo itovirana na fahafatesan'ny olona na fahafatesan'ny fiainana tanteraka Bernard Rentier inona no manelingelina nareo amin'ny fampisehoana ireo taremarika ireo raha tsy tonga amin'ny taremarika aotra nefa avy eo mahita torohevitra izay tenenantsika hoe eny saingy mampatahotra kokoa raha eritreretina nahazo toky eo ny gazety dia manokatra ny ankamaroan'ny hevitra ankehitriny Le Vif l'Express dia namoaka ny karatra fotsiny tanora ingénieur biolojika izay niasa 30 taona tao amin'ny GSK mpivarotra fanafody ankehitriny kosa izy dia mahaleo tena ary toy izany tamin'ny fotoana fiboana tao an-trano zao moa mahaleo tena ary tsy dia nisy asa firy natao raha ny marina dia tena gaga tamin'ny serasera izay tena mampivadi-po na tamin'ny tatitra ny fomba fanoratana azy tamin'ny fanovana tamin'ny fomba fanoratana sy ny sisa rehefa manantona CNS dia misy fiovana eo amin'ny fomba fitantanana ny angodrakotra izy fanavaozana haingana kokoa ny angona sasany na ny fiainany sasany hafa aza ity dia tranokala iray hanarahana ny fivoarany tahampahafatesany coronavirus any amin'ny trano fitezana be antitra talohan'ny CNS ity fiolahana mena ity izay tahampahafatesana izay nandrasana dia nanjafina 10 andro talohan'ny CNS no fafana izany ary 10 andro taorian'ny CNS dia naverina indray izany fa maninona satria ve tsy nanana tahampahafatesana maro ka tsy tenora rahiny izany everiko fa tsy nisy ny fanimbana angona amin'ny hevitry ny famoronana angona tao fa misy kosa ny fanodikodianana isa tsy azo inona loatra fa nisy tsy fahombiazana atao anatin'ny rakotra toy ny hoe sendrasendra tao anatin'ny fimpitohana naharitra efatra ka hatramin'ny 10 andro na nididina ny CNS io dia nanjavona io fiolahana io any ivelany koa dia maro ny feo miakatra ny fanambarana ny Grid Brainington dia nosy ny avy mitsabo efatralina ny pitsikerin'ny fepetra dia tsy azo lazaina ho mpisoloky io no vokatry ny fikarohana siansy eran-tany ministra taloha talemy fahasalamana sy ny bavabahoaka Yale, Harvard, Stanford, Barcelona, Karolinska, Oxford ny ankamaroan'olona mampiasa ny tambazotra sosialy ary serasera ny aty dia misy fivondronan'ny mpitsabo amerikanina izay manazava fa tsy mila mikoropaka ary azo atao mihitsy ny mitsabo ny covid ny amerikanina dia matahotra mafy amin'izao
fotoana izao amin'ny tambajotra espaniola iray ny lehibe ny sampana iray dia nametraka amin'ny toeran'ny mpanao gazety iray izay mikasana korotana ny saim-bahoaka efa afaka miresaka fa hafenoana maro ve misy opitaly ary hita fa misy efitra feno marina afaka miresaka fa hafenoana ve misy fifandirana ilay izy nareo miteny ny fiakarany isan'ny olona voan'ny covid fa tsy marina izany ny isa no miakatra fa tsy ny isan'ny marary ny covid any Allemagne mpitsabo miisa 500 ny mpisolo vafa no mivondrona mba ampiariary ny fitantarana ofisialy ny valana retina any Frantsa ny mpanohitra ny tena hita ary re amin'ny haino manjery tariny manam-pahaizana toan'ny Toussaint Toubiana Fouché Henrion Claude Raoult na Perron mahagaga fa iza no mitarika azy io Benbig Pharma izo rehetra izao dia fitaovana avokoa fantatrareo ve tonga dia voatiany ianareo hoe Pretskombakomba 24 avril. Efatra boroapolo aprily ohatra ny ankamaroan'ny vahoaka mijery fahita lavitra mba ahitako ny fanambaran'ny Prime Ministre. Mino fa manana fanontaniana ianareo Alexandre Penas malohana fanapahan-kevitra raisinareo ankehitriny inona maharadalana azy ara demokratika eo amin'ny fandraisana io karazana fanapahan-kevitra io raha ny ankamaroan'ny mpikambana dia multinasionaly avokoa ary eo amin'ny fitsinjarana arabola avokoa ny mpanao gazety Penas mpanoratra ny lahatsoratra Kairos no nametraka fanontaniana voalohany amin'ny ministra momba fifandirana ara-tombontsoa ao amin'ny sehatry ny mpikaroka pahay izay mpanorotsaina azy Sophie Wilmès milaza fa fanontaniana politika sy tokony hipetraka izany nanintsy an'ilay mpanao gazety afaka manome toky ianareo ao fa tsy ny orinasa izay iasanareo mamaritra ny maha-olona anareo ny ampitso ny tranokala RTL Infotite misy mpanao gazety iray milaza fa nisy firaisana tsokombakomba izany hoe ny fametrahana fanontaniana tsotra ve dia filazana fa firaisana tsokombakomba fa manino ireo fanontaniana reo no tsy atao fifanankalozan-kevitra ara-demokratika ny aona tamin'ny Louvain-la-Neuve ao izay anthropologiste misahana kokoa ny fikarohana ny firaisana tsokombakomba Jacinthe Mazzochetti ny fomba fampiasana ny teny sy ny fototeny dia zava-dehibe itenenana hoe olona iray mpitsokombakomba ankehitriny tena efa tsy hita intsony izay tenenina ao ambadika ny teny hoe mpiray tsokombakomba indraindray misy ny fampiasana izay ahafahana mamono ny heritreritra mitsikera rehetra sy ny fanontaniana rehetra mifandraika amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonitsika ankehitriny izay manampy ny fahanginana sy ny fisorohana ny fametrahana fanontaniana manelingelina Alexandre Penas zany dia anisany roa mpanaraka ny teoria firaisana tsokombakomba mahafinaritra ahy ny hahafantatra azy raha ny marina dia nanantena fionana amin'ny olona ao amin'ny toerana mangina ao manao solomaso mainty miaraka amin'ny solosaina miletika eo anatin'ny fisainana ankehitriny dia lasa ohatra ny fantokafana ny antsoina hoe mpiray tsokombakomba satria ireo mpiray tsokombakomba amin'ny ankapobeny dia ireo izay manasongadina ny tombotsoan'ny fanjakana vondrona manam-pahaizana sy tampajotra serasera noho izany dia tsy izao no ny lasa fa miohatra ny firaisana tsokombakomba ny zava-misy ny zavatra azo lazaina dia ny fisiany kolokolo marina ahafantarana hoe iza no mpitarika ary iza no mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny anaran'ny vahoaka mpiray tsokombakomba amin'izay lafiny izany saingy tsy misy fifanjevoana eo amin'ny zavadrehetra nandeha tamin'ny volany sika vahiny sika fisaka ny tany ny mpanao gazety mitazona izany fisavoritahana izany napetrany amin'ny lafiny iray sy amin'ny lafiny iray ihany koa nametraka ireo fifanolanana izay ambarana izy ireo kanefa tsy misy ifandraisany velively zany rehefa milaza fa ny olona miasa ho antsika kanefa miasa ho an'ny hafa afaka mametraka fanontaniana amin'ny tenatsika isika ka mila mandinika izany asan'ny mpanao gazety voatsikera i Alexandre Penas fa nametraka fanontaniana manelingelina manontany tena ao hoe fa maninona ny anao manjery lehibe tsy mametraka izany ny fahalianana amin'ny fanaovana gazety ve dia nariana amin'ny fotoana ny krizy ara-pahasalamana ao anatin'ny lahatsoratra ny Kairos dia namoaka ny fifanohenana ny tombontsoa tao amin'ny GES ny fivondronany manam-pahaizana miandraikitra ny fivoan'ny paikady ny sasany amin'izy ireo dia miara-miasa amin'ny orinasa izay mahita tombontsoa ara-ekônomika ao amin'ny valana retina izao namoaka ny lisy mpikampana ny GES ny tampajotra serasera misy manam-pahaizana roa tsy voatonona ao amin'ny orinasa Mackenzie misy antony mampanontany tena nefa izany satria Mackenzie dia manoro hevitra ny mpanjifa ny fanafody sy ny fizarana fahobe izay nahazo tombony tamin'ny fihiboana raha ny marina Mackenzie tsy manorona ny mpamboly voninkazo na ny namako pakasary amin'ny roa hetsika ilay mpitsabo ny valana retina Marius Gilbert dia ao amin'ny GES ihany koa
fanao fotoana izahay nisy olona roa izany hoe nisy mpanolotsaina roa izay tafiditra ny asa tao amin'ny Pierre Wanch mba hijery izay miseho any amin'ny firenena hafa amin'ny lafiny fandraisana fepetra ary mila mamory vaovao maro dia maro noho izany misy mpanolotsaina izay nandray anjara ivelany tamin'ny asany gasy izao dia nieritreritra kokoa amin'ny fifanoherana tombotsoa eo amin'ny GSK olona izay manolotsaina ny gouvernemanta sy ny boatin-drakitra ny mpanjifany GSK nisy tamin'ny fotoana iray na roa zao sy ireo olona indray mandeha naneo ny tianako tamin'io fa niala tamin'ny andraiky nisy ireo fa tsara ny mahatsapa-tena fa ny ankamaroany kabinetra dia niantso mpanolotsaina avy any ivelany daholo indraindray McKinsey indraindray Deloitte ity fidirana sehatra tsy miankina amin'ny asany raharam-bahoaka ity dia nahagaga ifoana fa tsy voajanahary nodiniko akaiky ny tatitra nataony gasy nivoaka efa ela ary amin'ny tena anglisy ny tena ampiasaina dia hita fa ny fitenenan'ireo mpanolotsaina tao anatin'ny tatitra voalohany voavaky sahady fa tsy voafehy ny krizy raha tsy voaharo ny ankamaroan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny fahobe ny lahatsoratra dia mamoaka ihany koa ny mety hisy anonja faharoa sy fahatelo ity tatitra ity dia tamin'ny 7 aprily nahoana ny manam-pahaizana ny gasy dia manainy fisian'ny onja roa vaovao nefa tsy anatin'ny rariny izany ny ilay matanjaka ny gasy dia ilay virologiste Mark Van Ranst izay efa voatsikatra tamin'ny taona 2010 tamin'ny vialanaretina chaine izy dia nanoro-hevitra amin'ny gouvernemanta hividy fatrany vaksina amin'ny tapitrisany maro vokarin'ny GSK ary izy koa dia vokarin'ny orinasa mpanofana fody ny vaksiny novidin'ny Belzika dia tsy ampy nanery ny ministry ny fahasalamana hanafoana ny ampatelo ny fatra Mark Van Ranst dia manoro tsara ny fomba ny mpanao gazety izay mitahiry ny zavamisy fantatra tsara tamin'ny fisian'ny gripa H1N1 nisy fifandirana raha-tombotsoa goavana miaraka tamin'ny GSK indray biby maso ankehitriny dia tsy enitsony izany ary toy izany koa ny hafa ary tsy maintsy mbola hiresaka ny Mark Van Ranst afaka 5 taona na afaka 2 taona anaovana andininy lahatsoratra milaza hoe jereo fa voakaraman'ny GSK izy na voakaraman'olona hafa fa tsy maintsy efa voalaza izany ny aina manjery dia tsy maintsy tonga aloha foana amin'ny tombotsoa manokana ary taraiky foana amin'ny tombotsoa iraisana indrindra tombotsoa atsika amin'ny fotoana anaovako fikaroana ny Google amin'ny Van Ranst nisy nandefa sary mihetsika izay nahatolagaga ahy ity dia lahateny natao tamin'ny 2010 notariny virologiste tao Chatham House andrim-pazakana iraisam-pirenena tena manakiry Van Ranst dia nasaina nanazava ny fomba fitantanana ny valanaretina hitantara izy tamin'ny fomba nampiasain'ireo aina manjery tamin'ny krizy H1N1 folo taona lasa zay Van Ranst manomboka manambara ny fifanolana ny tombotsoa mijanona 2 sekondy eo amin'ny vata fahitalavitra ny teny najanoko teo amin'ny sary ny ankamaroany lehibe ny mpivarotra fanafody eo avokoa Mark Van Ranst avy eo dia manazava ny fomba nazahoany nandresy lahatra ny hainao manjery tokony eo foana ianao mandritra ny andro voalohany hisintomana ny sain'ireo hainao manjery manao maromaro tsiraisana amin'izy ireo ianao ho teneninao amin'izy ireo daholo ary raha miantso izy ireo dia raisinao ny finday raha manao n'izany ianao dia ho lasanao ny laza amin'ireo andro voalohany ary tsy hitady anakafa itsony izy ireo raha taonao izany dia moramora kokoa Valérie Van Ranst nampitoatra ny vahoaka tamin'ny alalan'ny roa hainao manjery samihafa hita amin'ny fanisana ny isan'ireo olona maty isan'andro izany ary mila manaiky ianao eny isy ny maty mifandray amin'ny H1N1 marina fa tsy voasakana izany izay no nampiasaiko tao amin'ireo hainao manjery fito ny matin'ny gripa isan'andro izay ny fetra n'ity valanaretina ity raha ny marina no jerena marina izany ho an'ity taona ity efa novinavinaina mpitandremana kokoa fa ny firesana ny maty no tena ilaina satria ny olona dia manomboka miteny hoe ny olona izany dia matin'ny gripa ary dingana tena ilaina izany Van Ranst dia manana toetra kely mivazivazy na indraindray maneso izay tiatsika nakataka lahateny taminy izao fa tsy nisy valiny izany ilay mpanolotsaina n'ireo minisitra momba fitantanana ny krizin'ny Covid mampihatra ny fanaota amin'ny valanaretina H1N1 ampiasainy ny hainao manjery androsoana ny fandaharam-potoana an'izy ireo sy ny laboratoara fivarotam-panafody raha izao aloha dia tokony ho mailo amin'ity lehilahy ity ny hainao manjery toy izay ny anasa azy eo amin'ny GT Tacleur ilay virologiste voalohany eto amin'ny firenena ve dia manao ay ho piray tsokombakomba mijery amin'ny internet ao hoe ohatra nahoana ireo olona tena miaina anatin'izany firaisana tsokombakomba izany misy zavatra tsy mazava ao ambadika izao derrière tout ce qui se passe. Global Gouvernance
fitantanana maneran-tany ary efa manindra ny io dia ny 5G no hita. Le vaccin et les nanoparticules. Ny vaksiny sy ny pitsopitsony dia ampijirina miaraka ao anatin'ny vatana. Manomboka eo ny findainao dia mahita ny misy anao. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Ny tsokombakomba dia zavatra mahomby manana fananana azo antoka. Etsy andaniny misy zavatra tena ao ambadika ny hevitra momba ny firaisana tsokombakomba ary etsy ankilany ny refin'ny tsokombakomba ny fisainana fikomiana izay mazana dia tsy eo anilan'ny fisalasalana tanteraka fa ny tena fahamarinana tanteraka ihany koa. Miaraka amin'ity hevitra ity ihany koa momba ny fitantanana ankapobeny amin'ny ankapobeny ny ataon'ny vitsanisa mahery rehetra. Eny fa na ny vitsanisa aza dia manana herin'ny maizina ao aminy. Ny tena lazibatra ireo mpiray-tsokombakomba dia ilay mpilasaka setrapo Bill Gates. Voapanga matetika hoe te hitondra an'izao tontolo izao miaraka amin'ireo olona miliardera marary saina. Bill Gates raha ny marina dia manondro ny olo-bitsy malaza mahery rehetra ity izay manana ny fehezanteny ifehy bebe kokoa. Bebe kokoa aza noho ny azony atao ankehitriny amin'ny alalany tabajotran'izy ireo sy ny vola izay nanan'izy ireo ifehezana izao tontolo izao. Anodikodinana ihany koa izao tontolo izao. Ary amin'ny fotoana izay mampahery azy ireo tsy manalalaka letso sika. Karazana voadony sika. Ary eo lasa mampidoza tokoa izy io satria amin'ny lafiny iray mamono izay mety hitranga amin'ny fanantenana ny hetsika ary amin'ny lafiny iray ihany koa mamafa ny rafitra rehetra ao amin'ny fiarahamonitsika izay naraintsika sy nampiasaintsika. Miazona sy manara-penitra amin'ny inona marina. Fantatra fa Bill Gates no mpanjay anjara sy miankina lehibe indrindra amin'ny fikambanana iray isam-pirenena momba ny fahasalamana. Misy fiantraikany izany amin'ny lafiny izay fahitana ny lahara-pahamena araka eo amin'izao tontolo izao fanadioana sy ny teknôlôjia. Mijery ny famaritana ny atao hoe tsokombakomba na atao dictionnaire ao. Fikasana miafina mifanohitra amin'ny fanorenana ny fiainana, manohitra androm-panjakana. Ity izany dia tsy firaisana tsokombakomba satria Gates dia tsy miafina. Ny fanorenana Gates dia manana fahendrena amin'ny mangarahara. Ao amin'ny tranokalany no ahitantsika ireo mahazo tombony amin'ny fivoarana. Ohatra tamin'ny martsa 24 tamin'ny fotoana nanomboan'ny valinaretina taty dia 7 eurony natolotra ho an'ny laboratoire QL11 any Mark Van Rans. Loza tsara ho an'ilay olona mampirisika ny politika pahasalamana antsika. Mitondra makany amin'ny fanaovana vaksiny VB avy amin'ny Bill Gates. Bill Gates dia mahay mitarika an'ireo hainao manjery. Anisan'ny sitraka an'izany ireo hainao manjery matanjaka. Ohatra ity gazety Le Monde ity, $2 tamin'ny taona 2010. Tsy mahagaga intsony raha isan'andro dia miaro Bill Gates. AFP koa dia miaro be an'ity miliardera ity, tsy mahagaga. Ny fanorenana Bill sy Melinda Gates dia mpanjifa lehibe any AFP Service. Raikitra ray eo amin'ny orinasa an-tserasera frantsay. Ny hainao manjery belza dia voninahitra ny Aaron Gates amin'ny tsao izay mandeha. Raha ny marina dia tsy tokony handany fotoana amin'ireo fa ny enjena ireo mpiray tsokombakomba ny mpanao gazety fa tokony hanameloka ny fidirany sehatra tsy miankina amin'ny fahasalamam-bahoaka. Sarotra mazava ho azy rehefa eo ampelantanan'ireo mahery. Voalohany volana May fety ny asa, efa 2 volana izay tsy nananako asa intsony. Mititika ny ray aman-dreniko milalao endrika anarana izy ireo. 3, 4, 5 fois 2, 10. Ny tranga ray dia fisehoany aretina amin'ny olona iray. Raha ny tena izy dia miresaka tranga isika rehefa misy ny aretina. Ary amin'ny fahita lavitra miresaka tranga matitika izy ireo nefa dia fitiliana mahomby no natao. Ny aretina tsy tokony afangaro amin'ny fitiliana mahomby. Ny fitiliana ve afaka mamaritra ny fisian'ny aretina coronavirus? Na mararina tsy? Ny teknika lehibe ampiasaina maneran-tany dia fitsapahana amin'ny alalan'ny PCR. Tia fantatra an'izany aho tamin'izao ny aona tamin'ny taleny fahasalamana ny laboratoara iray.
PCR dia mizika hoe polymerase chain reaction koa ao ambadika io fanavoizatiany io dia misy ilay antsoina hoe teknika ny fanamafisana koa ny atao izao dia ny ahafahantsika misafidy olona iray atao lasipatra izay iray amin'ny fitaovana sy akora fototry ny virus ary atao mba hampitomboana amin'ny fomba mahery ity teknika PCR malaza ity aoriany tsingerina maromaro dia azo atao ny mahazo hatramin'ny iray tapitrisana miohatra aza ny kopia itadiafina tamin'ny voalohany misoritra navela amin'ny virus dia mihamafy isaky ny tsingerina mila maka sary an-tsaina izany sary zany afaka manitatra ny sary indroa isaky ny mandeha aoriany tsingerina 7 dia nao mafisinao ray faingo 5 tapitrisa eo ny famantarana ny tsingerina 7 izay ampiasainy maro amin'ny laboratoara dia fitsinjovana tsaratsara kokoa raha mijanona amin'ny 20 dia tsy ho hitantsika ny sokajiny olona maro izay mety mitondra ny tsy mikaretina ny tsingerina maro loatra dia tsy mety satria ny ahatongafana amin'ny tsingerina 7 ihany ny tanjona mpahay siansa maro no naneo famandriana momba ny sandan'ny fitsapana amin'ity ambaratonga ity izao dia tsy lehilahy mpikaroka anaty laboratoara miverina amin'ny fampitandremana ity ao hoy aho hoe ny isa 7 dia ambony loatra sady mety hahatonga ny fitiliana tsy mahomby ary indrindrandrindra ametraka takaitra mandritra ny taona maro nefa ankehitriny kosa sika dia mahita fa tsy misy fiampangana mivalana aretina mahita ny tena virus sika nefa indraindray fatin'ilay virus raha marimarina kokoa ny laboratara iray no adoadiko dia miakatra hatramin'ny 7 tsingerina izy ireo 7 be izao goavana be loatra taty aoriana namaky ny tranikala ofisialy ny OMS ao fa ny fitiliana amin'ny PCR dia mety hamoaka valiny maro diso rehefa miena ny tahany olona voana aretina izay mitranga amin'ny farany vanim-potoana ny valana aretina ny fitiliana fahobe lasa tsy azo antoka ny fitiliana PCR dia tokony natokana ho an'ireo olona hitana soritra aretina izany hoe ho an'izay olona marary ilaina tokoa ty famoahana ity satria fitiliana ho an'ny vahoaka iray manontolo na ho an'ireo izay hitana tsy mikaretina io no fototra iorenany akamaroany fipetra raha-pahasalamana paibe maso manomboka mifanaovana arivava ka hatramin'ny fihiboana raha tsy mafy ny fototra dia ny trano iray manontolo no mirodana ny hainao manjery dia namoaka io olana io ary tsy nanajanona ny namoaka ny tranga vaovao isan'andro izay mivoaka amin'ny lahateny matetika fa raha misy fosoran-jato ny tranga vaovao voaray eo anatin'ny 720 ora tonga hatramin'ny 9 ny tranga isa izay tsy mitsahatra miakatra 500 dimy sy ray alina ny tranga vaovao isan'andro amin'ny ankapobeny ny fahamoana isan'andro ny isan'ny tranga vaovao ataony manam-pahefana ary averin'ny hainao manjery dia lasa famolavolana lainga avy amin'ny fanjakana sivy me nandefa taratasy hoainy raiko hitako mitahitainy izy ny fotoam-baovao amin'ny ray tolakandro androany dia manamarina firongatry ny valana aretina ny Allemagne tsy fotoana tokony hialana sasatra izao hitantsika any amin'ny firenena sasany izany toa ny Allemagne fa miakatra indray ny isan'ny tranga vaovao raha ny marina ny sivy me miena ny isan'ny tranga vaovao any Allemagne ny olona miaraka amiko dia miteny Allemagne manamarina ny hainao manjery Allemagne izy toerana iray ihany ny voakasika izy misy trano famonoana omby roa ny toeam-piainan'ny mpiasa sy ny toeram-ponenan'ny mpiasa avy any amin'ny firenena tsy nanana dia niteraka fahalotoana be tao an-toerana tsy misy ifandraisana amin'ny fiverenan'ny valana aretina manerina ny firenena hitsin-dalana kely amin'ny fanaovana gazety mba fampaheresana amin'ny fanajana sy ny fanarahana ireo fepetra adosoana avy amin'ny mpanentana voagety vaovao diso manana fotoana amin'ny Jean-Pierre Jacquemin ao talieny fampahalalana ny RTBF Jacquemin Laurent Mathieu miaraka amin'ilay olona izay namoaka ny lahateny dia tompona andraikitra amin'ity voalaza tamin'ny fahitalavitra raha nisy diso dia ahitsinay izany tsy manana fahaizana ra-siansa izahay tsy manana ny fahamarinana navoaka izahay fa manome toka eo fa tsy mandry andro manalina izahay mba hamoana vaovao matotra ary azo antoka indrindra voafehy tsara ary meno zava-misy amin'izao fotoana izao izahay amin'izao koa ianareo dia milaza fa misy hainao manjery hafa koa ny hevitra eo fa tsy ao amin'ny hainao manjery mahazatra ny marina ary ny marina tsy ao amin'ny hainao manjery hafa ny marina dia ao amin'izy roa misy vaovao diso ao mombamomba ny ofisialy ary tena goavana be na izany aza ny tsy mifanaraka amin'ny fampahalalana ofisialy ihany no hetra laina amin'ny vaovao sandoka
ary noho izany dia fomba iray hanesorana ireo mpanao fihetsiketsehana izany hoy aho mila manontany tena foana isika hoe aizany vaovao sandoka satria ny ovabe isan-kerinandro ny zava-misy ny valanaretina dia tsy vaovao diso tsy mandany fisian'ny virusy aho ny fijalian'ny marary ny fitaintainan'ireo havana ny fahazotoan'ny mpiasan'ny fahasalamana ny ray tamin'ny namako dia nijanona tao amin'ny efitrano fitazomana marary ary natotra nahazo azy aho fa izany taotra rehetra izany dia tsy tokony atao anadinoana ny fanodikodinana ny saim-bahoaka ny mpanao ratsy ary ny asa maloto 24 jolay nanatrika ny lohateny nataon'ny sianzeno aho tamin'io andro io dia vitsy mpanao gazety tao anefitra ny avo ny valanaretina dia efa lasa ny vaoaka dia efa manomboka leo amin'ny vaovao mikasika ny coronavirus miarahabanareo tompoko misy vaovao izay tena mampalahelo izay tsy maintsy holazaina aminareo androany ia zazakely iray 3 taona no matin'ny covid-19 manatianao hoe io vaovao mampalahelo io mba samy hahatonga saina antsika rehetra fotoana vitsy avy eo dia navoaka ny anao manjery ny vaovao mifandray amin'izay lohateny izay niona tamin'ny ray amin'ny zazakely io zao tany amin'ny toeram-piasany rehefa nahita tao amin'ny anao manjery ny laza hoe matin'ny covid ilay zazakely dia tsy nanaiky aho ny covid no nahatonga izao fa ny fotony kosa efa nisy aretina ny vanitaolana ilay zazakely nanana olana ra-pisefoana sy ny maro hafa koa izy ny fahatonga fa ny covid dia tsy nanamorana izany izao dia tsy nanaiky rehefa nilaza ny ainao manjery hoe ny covid no nahatonga izany fampitahorana ny vahoaka izany raha izao no ray n'ilay zazakely dia nataotra ao naharian'izany tamin'ny ainao manjery marina fa tena mampatotra ny maheno hoe misy zazakely teny taona matin'ny coronavirus fa rehefa fantatrao ny zava-nitranga teo aloha ny nahazo marina ilay zaza dia tsy rary ny filazanan'izany ao anatin'ny ainao manjery alohan'ny covid dia tratrany retina mikasika ny raha ty zazakely 3 taona sy tapany ity araka ny nolazaiko foana fa tena narefo izy marina fa nome hafaliana ao antsika izy na dia teo aza ny aretina izay taminy ary ny fahalasanany dia mipetraka ho banga lehibe eto amintsika lasa mahita foanao hoe ny fanambarana rehetra dia atao hitazomana ny taotra tsy izao rery no mieritreritra n'izany niona tamin'ny dokotera pascal sacré mavitrika ao amin'ny hôpitaly lehibe ny Charleroi aho navita fiofanina tany amin'ny anjery manontolo izy tamin'ny faritra fahatsiarovantena sy ny hipnose raha hiteny aho ary eto dia ny mpitsabo no miteny ireo ty hoe mpasahirana-tsaina hitazomantsika ny mponina ireo dia afaka miteraka loha rano-baovao anohanana olana ra-pahasalamana bebe kokoa ary mety hiteraka zava-doza amin'ny olana ra-pahasalamana teraky ny covid ny hery fiarovan'ny vatana manokana dia tena mora tohina mitahotra olazay ko aza fa ampina izany ary misy singa iray hafa izay tena nampalemy ay ary tena nahatonga ay ahatsapa fa misy zavatra mitranga ny tahotra marina dia mbola azo resaina mifandray amin'ny fanakanana ny hetsika tranga raha psikolojika io izay nazongatiny Pavlov sy Henri Laborie nanaondrana tamin'ny voalavo ohatra izy ireo fantatra fa raha maka olona iray ka raha matotrana amin'ny taitaina izy efa voaka amin'izany dia ilay afaka miady amin'ny fitaintainana ka na hifindrany amin'ny trano kely hafa ianao dia mametraka voalavo roa manafika ny voalavo hafa raha mbola misy zavatra azony atao dia hialao izy ary ho tafavoaka velona raha manakana ny olona tsy anao zavatra isika inona ny nataontsika na hibika izy ireo no sakanina tsy hetsika miandrasa miandry ary miandry fanakan'ny hetsika izany noho izany taotra izany dia zavatra ratsy indrindra azonao ampifandraisina mitaotra dia ny fanakanina ny hetsika izany dia laza aminao ny psikologia psikopatolojika rehetra rehefa ny olona mataotra dia manaiky izao rehetra izao 9 aogostra mafana ny andro re tsara mifadalovany rivotra ny valinaretina dia mbola eo an-trano mba hiarova tena sy hiarovana ny hafa dia tsy maintsy manao arivava rehefa mivoaka ny trano tamin'ny martsa mbola tao anaty valinaretina tanteraka ny mpisolo teny Emmanuel André dia nanamafy fa ny aritava dia tsy manova zavatra tamin'ny volana jona nandritra amin'ny fianany fiparitana ny valinaretina dia hitandrefa tena ilainy izany ireo fanoherina ireo dia manome to ankefitra eo amin'ireo mihevitra fa mifanohitra amin'ny izon'ny olombelona
toerana ny fanaovana vava manomana fanoerana an'izany eo anivon'ny fepetra raisany fanjakana izy ireo ny mpanao gazety eo an-toerana dia nahita ny marina manoloana fidirindroa haino manjery izay voatsikera sy mamoaka afa-tsy ny loha hevitra ofisialy ho an'ny radio france international ny fetsiketsena belza dia fivondronan'ireo raisy-kombakomba misy 20 aogostra misy hetsika iray goafana izay misy eo an'ny berlin ny mpikarakara dia milaza fa eo amin'ny iray tapitrisa eo ny isan'izy ireo ny fanotsy tamin'ny lateniny Rebecca Didier ny hetsika olona malaza ary tsy mankasitraka amin'ny fanaovana vaksiny dia mamerina tantarany dadatoany John Fitzgerald Kennedy iza no manohina ireo mpanao hetsika tsy mankatony fanaovana ary vava raha ny sary nyjerena dia ohatrany misy sokajin'olona samihafa ireo mankala amin'ny fanaovana vaksiny loha hoditra evangelista kristiana ary afaka mahita saina ianao amin'ny lokony havana saina mainty mitsengevana amin'ny fanilama tsy misy vaovao ary belzika amin'ny resaka ny Kennedy rehefa dia anarana manatantara nantaniako tamin'ny mpanao gazety ny RTBF ny antony tsy firarahina ny fanatrehany tonga tamin'ny berlin Kennedy mba anangana ny vondrony tsy makina manohitra amin'ny fanaovana vaksiny raha ny fijery Kennedy dia tsy mila mandefa fampielezakevitra fampiroboroboly tsy misy tokambarotra ho an'ireo tsy manaiky fanaovana vaksiny fa manomboka eo ka hatramin'ny fametrana ny vokatra ny JTF ny vondrona mpamokatra fanafody AstraZeneca dia mamerina ny andrana klinika ka any Royaume-Uni sy any Brésil iresaka momba iray goavambe amerikana Pfizer izahay izay milaza fa ny vaksiny manaraka dia mbola atao andrana ary mahomby amin'ny fetra sy foisanjato ny famokarana dia natomboka atao anatin'ny retotrano ireto mety ho hitan'izy ireo ihany ny fomba fahagaga ny adina amin'ny coronavirus Sophie Melloman dia nanangana vondrona ny fampiarana ny zon'olombelona ialana amin'ny valana retina H1N tamin'ny taona 2010 tamin'ny fotoana io izy dia mbola nalaina ny teny mba hiadiny zo amin'ny fampiarana malalaka ny vaksiny izahay voalohany indrindra dia mitaky ny fampiarana malalaka ny fanaovana vaksiny ary ny zony mpitsabo maro izany hoe zony mba ho voatsabo tsara hafa ny fitsaboana rasimika tamin'ny taona 2010 nisy karazana loha hevitra izay niseho tamin'ny JT ankehitriny dia izay indray no miverina afatra tena mampatahotra ary mandeha amin'ny lalan'ny tokana ny teny masina dia natokana ho an'ireo mpahay fa ny mpitsapo an-toerana izay tia andazany zava-misy dia nolazana fa mpitsokombakomba ny azahanay eto amin'ny fikambanana dia mba ahafahan'izy ireo aneho ny heviny ny anamanjely dia naneo tatitra momba ny fahasalamana amin'ireo izay voalaza fa tsy mankasitraka amin'ny fanaovana vaksiny ny ariva kosa dia voatokana ho an'ny loha hevitra roa any tokony andraikitra atao amin'ny GSK mpanentana lehibe amin'ny fanaovana vaksiny-bahoaka ao amin'ny iray amin'ireo lahatsora ny Beatrice Delvaux dia handray ireo mitsikera ny hetsika fanaovana vaksiny ho piraitsy-kombakomba tsy mpanohitra vaksiny aho efa nahazo fatra ary mila manao ny fampitsiahivako fa ho an'ny covid dia leoko miandrikely toy ny mpiray tanindrazana amiko fa manino ity tsy fahatokisana ity voalohany aloha satria ny sasana amin'ireo vaksiny ireo dia nazo tamin'ny alalan'ny fomba fanao vaovao ny ARN izay mbola tsy nitoetra naharitra tsy mentroka ao ny lazany zavatsoa sy ny zavatra ratsy aterany fa hitako tsy mety kosa ny fitenenana hoe tsy hisy fiatraikany ratsy ilay izy rehefa any aoriana ny miteraka sy fahatokisana dia ireo fifampirarahana manjavozavo sy tombatombana tamin'ny tsena ary koa ny tombontsoa mifanohitra izay hita fa tsy azo lavina novakiko tamin'ity sora-baventy ity fa ilay manam-pahaizana ny tafa momba ny fiarovana ny vaksiny dia profesora momba ny fiarovana ao amin'ny aretina ao amin'ny INP azo antoka fa izy koa dia filohan'ny filan-kefim-pitantanana ny fikambanana AstraZeneca ao amin'ity orinasa ity ny Belzika no nanafatra voalohany ny vaksiny fa misy ny manitikitika AstraZeneca dia nanao fampirarahana momba ny tsy azo itoriana azy ny fanjakana no tsy maintsy miantoka ny onitra ho an'ireo izay hiaran'izany izaho manokana dia miaro ny fanaovana vaksiny ny adalàna dia avy amin'ireo manao soniany fifanarahana izay anoratana fa tsy manome tokony mpanjifany misy zavatra tsy maintsy kely orinasa mitoetra ao anatin'ny fitantanana malalaka izy ireo inona ary no ataon'ny orinasa anatina fitantanana malalaka mandray ny tombotsoana izy
izy no nangataka ny fahafanganany fandrosoana tsy ny orinasa fa ny fanjakana ny eropa ny fda ny firenena rehetra no manao kendritohana mba hanafaingana fampandrosoana ny fanjakana dia tafiditra ao amin'ny sehatra navoageja azy ary ny fanaovana vaksiny no hita ny fomba hialana amin'izany krizy zany eo ny fandrikana tratrarana ampanao politika tsapa fa izy ireo dia nahazo tsindry avy amin'ny vahoaka izay mitaky ny vaksiny satria nanomboka tamin'ny pastiora dia fantatra fa mahomby ny vaksiny izany hoe mitaky an'ilay vaksiny vahoaka ahafahany miaro tena ary vita fitaintainana afaka metsena izy ireo ary maneho milamina ary tsara fiainana arak'izay tsy avany azy ny manam-pahefana belza dia voatsikera be momba ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny fanaovana arovava tsy afaka miala amin'ny antso ny fanaovana vaksiny sika ary noho izany dia tafahitsika izy ireo manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra izany rehetrarehetra izany dia mipetraka eo ampalatanan'ireo olona izay nametrahany vahoaka ny fahatokisana ahoana nataon'ny fanjakana mba hahafahan'ny vahoaka belza fitopolo isan-jato ametraka amin'ny fahatokisana aminy satria misy zavatra ao anatin'izany avita andresy lahatra vahoaka fitopolo isan-jato mba hanaranonymponina an'io dia hiady amin'ny vaksiny ny aina manjery mahazatra izay aiza dia morona vaksiny teny fototra hoe hanao vaksiny ao mba hisotomana ny sain'ny vahoaka mandritra izany fotoana izany amin'ny tabazotra sosialy hovoazivana ho azy ny fanakianana ny vaksiny ny amin'ny ady amin'ny covid-19 olozabe ro algoritme ary tsy asian'ny fetrany Christophe de Brouwer filoatra eo alohan'ny sekolin'ny fahasalamam-bahoaka ULB dia hosivan'ny Facebook ihany koa noho ny fahampalalana diso mety hiteraka fahavoazana ara-batana miaraka amin'ny krizy covid Facebook, YouTube sy Twitter dia mitady fatratra ny vaovao aran-tsiatifika izay hitan'izy ireo fa diso ny marina Facebook dia mandefitra amin'ireo olona izay milaza fa tsy boribory ny tany manana géométrie novoavy ny adihevitra scientifique raha ny sivana no resahana ho voampangako ve ao raha manoratra hoe misy vahaolana hafa akoatra ny fanaovana vaksiny ny voalohany indrindra dia ny fiarovana ankapobeny ohatra n'izay nandramany suediana na ny fanamafisana ny fiarovan-tena tamin'ny alalan'ny vitamine D misy ihany koa ny akora voajanahary ohatra ny artemisianoa na koa ny fanafody namboarina toy ny chloroquine ny fikarohana ampotiny ity fanafody ity dia niteraka resabe tany a frantsa aty dia tsy misy fifanakaloza-kevitra any amin'ireo hopitaly no anaovana ny fampiasana ny fanafody nefa kosa ny fikambanana federaly dia manakana ny mpitsabo amin'ny fampiasana azy io magaga izany fa tsy azo raisina aty amintsika nefa dia nahitana vokatsoa tany afrika eo amin'ny tranokala ny fikambanany congoliana dia hita fa ny valobril ny beledika dia namatsy chloroquine maro any RDC ny RDC dia nilaza fa ny fitsaboana dia nitondra vokatsoa ara-pahasalamana manoloana covid-19 izy rehetra mahasolo ny vaksiny dia tsy raha rahiny manam-pahefana maneran-tany ary tsy ekeny hainao manjery nanapa-kevitra ny anidy ireo mpivarotra sakafo masaka sy ireo fisotroana izahay izany hoe mihidy avokoa izy ireo ny klioba mpanao fanadanjahantena ihany koa nanomboka ny volana oktobra manana gouvernemanta vaovao izahay ary resana matetika ny fisian'ny onja faharoa ny valana retina tiako ho fantatra ny zavatra misy amin'ireo hopitaly any Bruxelles niverina ny ona tamin'ny professeur Latero manana marary voan'ny covid fa ianareo eny misy tokoa misy raha eto ary misy ray koa ambadiko mbola lavitra ny fahafenoana ve ny hopitaly eny tokoa raha mijery ny zava-mitranga tamin'ny volana martsa abrily sika ny rafitra manontolo eto ireo fandriana 7 dia nalainy marary ny covid ihany natratratra amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ny marary taminay tamin'izany tsy mbola risy fahafenoana ny hopitaly na indra mandeha ny marimarina kokoa raha mijery ny fitsaboana mifanohitra amin'ny zava-misy any afaratra Italia vokatry ny fihiboana tsia noho ny fihiboana izany hoe be dia be ny olona nataotra ny voka noho ny fihiboana nefa dia mitondra tsibokaretina izy ireo noho izany dia maro ireo olona izay tsy nanao fitiliana intsony allo salamo
tamin'ny maraina nisy mpanao gazety iray ny antson'ny profesora latera mba notany heviny momba nyreo fiapetrana apetraky ny fanjakana toy ny fahabolana efatra mieritreritra fa ny fifandraisana indrindra ny tanjona izay vinavina no nahatonga izany ankehitriny miainy sika hita afaka mametraka rafitra isika ary fantatsika ny zavatra ilaintsika sy ny zavatra tokony atao etsy ankilany everiko fa rehefa naharaka ihany koa izahay fa anana fiapetraka andrena bebe kokoa satria eto dia mandray fiapetra maromaritra iraisana izay ametrahany olona rehetra ao anatin'ny sokajy iray ihany ny faritry ny firenena iray manontolo no mila miaraka mampiatra ireo fipetra ireo ankamaroan'ireo olona marary dia vahiny ka tsy fahadisoan'izy ireo mihitsy izany sokajiny olona tsy nahazo fampilazana marina satria izy ireo dia marobe izy ireo anaty ankohonana satria kely ny toerana ipetrahana izy ireo mieritreritra indray eo fa tsy voasokajy ny faritra tena lasipatra na anaty tanan-dehibe izay maro ny olona vao tsy mikaretina tsy mino anefa aho fa mety anova zavatra maro izany amin'ny fisian'ny valanaretina na ny fifamparitahan'ny valanaretina makasitraka olo saotra manaraka indray ny profesora latera dia tsy asaina ny arivo ary tsy ho hitantsika intsony izy eo amin'ny ady hevitra ao amin'ny fahitalavitra ny hafanao ny mpanao gazety momba ny fikendrena ireo vondron'olona mety ampidi-doza dia tsy azo avoaka anatin'ny anao manjery ny manam-pahefana zy ny anao manjery dia manome tsiny ny tanora sy ny mpitsangatsangana ho fototsy ny fiakaraina totanisany olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina ohatrany hoe izy ireo ny fototry ny olana resahana firasakiny sika izy kosa rehefa dia mahita fa lahateny mampisarabasana sy mahaketraka omena tsiny ny fitondran-teny any vahoaka anefa tsy fahatombanana ny tetikasa ny fahasalamana no hita ny fanaovana gazety dia nondro molotra n'ireo izay nilaza fa tsy zava-dozabe loatra ty valanaretina ity namorona fototeny vaovao mihitsy ny mpanao gazety itenenana izany ireo mpanome toky ny manam-pahaizana ara-pahasalamana dia voatsikera ohatra izany ny mpampianatra Jean-Luc Gala ny sasany dia voatsikera amin'ny fampiarana ny zoan'izy ireo iteny ny manjerak Brian Callingon raha itonina vitsivitsy ny mpanao gazety Bertrand Henna aza dia andeha hatrany amin'ny fiantsoana azy ireo mpivarotra fandavana ny fieboan'ny vahoaka fahadimy izay tsy nahatana ny rariny intsony noho tsy indria volainta tao ny mpanam-pahaizana na francofoniana sy flamanina raha tokony hanondro molotra olona iray ireo mpivarotra sandoka izay nilaza telo andro lasa izay fa mandeha tsara ny zavatra hitra mizavatra mahagaga marina ny fivoaran'ny zavatra toy ny ano manjery nandritra ty valanaretiny ity tany am-pandohana dia veriko faktolagaga toy ny olodrehetra izy ireo satria tsy fantany ary tsy hitan'izay resana zao nahita fa ny zavatra ny razainy teo ihany naverimberina nampitomboiny izy tsy hitan'izay hotenenina manao toy ny bloky izy eo anelanela ny fotoana ny famoana dia nisy ny vanim-potoana fitsikerana kely noho izany dia betsaka kokoa ny karatra fotsy maro ny resadresaka ny fanaovan'ny olona ny fanehitra tamin'ny fomba fijery momba ny paikady tokony ho raisina ary izay tsy dia azoko loatra herinandro misy fiodinana iray izay tena mijoro nisy fiheverana amin'ny hoe iza no matanjaka tsy enitsony ny fifanankalozan-kevitra tsy hoe tsy azo ny zava-misy fa izy ireo no mamoaka ny hoe ity ny vaovao tokana izay tokony hitokisana tsy ny olona zato isan-jato no matoko ny vaovao sokajiny haino manjery avoaka sady tsy ny marina no teneniny manam-pahaizana fa ny androaina manjery ihany ny mpanao gazety dia manana ny fomba fisainany hoe izay tsy miohan-kevitra aminay dia ratssaina sady piraitsy-kombakomba ny roaporoapolo oktobra nanapahako-hevitra fa tsy hijery vaovao amin'ny fahitalavitra intsony eo androany ariva dia tena efa tsy rariny intsony nisy aloha ny filazana fa ny eto hôpitaly ny premier ministre teo aloha mampatotra ve ny toe-pahasalamana tsy mila fanampiana ara-pisefoana akory izy io ary tsy mila fitsaboana oxygène akory amin'izao fotoana izao ny JTN RTBF dia nanasa ny manam-pahaizana izay tena sahiran-tsaina Marius Gilbert aminao mila miverina amin'ny fihiboana kapiny ve sarotra be ny alana amin'izany hitako ohatra mitahitahina izany ianao ny io nefa isika dia mifankalala tsara eny mitahitana mihitsy aho ny alin'iny ihany tamin'ny fahita lavitra tsy mianka misy fiakarana totanisa fiolana ny olona hita fa mitondra ny tsy mikaretina amin'ny loko mainty ny fivoarana aretina raha tsy nisy fiapetra no raisina ny herinandro lasa teo ary amin'ny lokony mena kosa ny zavatra hitranga mandra-pahatongafa ny volana mars noho ny fampiharana ny fiapetra ity ny vinavina ny zavatra mety hitranga raha tsy nandray fiapetra isika tamin'ny herinandro lasa teo ke mbola tokony aseho izany
ary tia moatsika antenaina amin'ny zavatra ho avy hatramin'ny volana martsa noho ny fepetra izay noraisina teto ary eto sahata dia efa manomboka mahita zavatra manitikity ny fandresena dia hatramin'ny 13 desambra ahoana ny hahafahan'izy ireo manome modely ny vokatra fepetra hatramin'ny volana martsa sady tokony ho hita mazava tsara ny fivoarany fa tsy atao anaty sary fotsiny arakaraka ny mahalavitra antsika no tsy azahoantsika antoka bebe kokoa fa ity antotaniza ity dia feno adosoana izany hoe fiverena amin'ny fihiboana tsy manasavidy hafa-tsony sika ary tonga resaka tsy azo ialana momba ny fahafenoan'ny hopitaly tsy afaka mitaitana mihoatra noho izao zavatra mitrango izao sika ny sefin'ny fitsaboana mainka dia mampahafantatra fa isa-taona amin'ny farany fararano dia hiboky ny olona marary ny taova-pisefona isan-karazany hopitaly ary nahitan'izany filazana tsoratra izany ao tao amin'ny CHU any Liège tamin'ny 2024 fotoana sarotra tamin'ny fararano ririnina hatr'izay hita ny fahafenoan'ny fandrinany marary eo anivon'ny fitsaboana ny vonjyaina tsy nombokevitra amin'ny ankamaroan'ny fanambarana momba ny asa fanaova gazety ofisialy ao azon'izy ireo atao izany manomboka izao raha toa ka tena tiany fa raha mbola tsy miresaka momba ny singa hafa izy ireo dia izay tena zava-dehibe amiko izany hoe ny tsy fampianentomanana ny tsy fisian'ny fampiroboroboana ny tsy fisian'ny piasa ny fahamerenana ny fanisan'ny fandaniam-bola momba ny fitsaboana vonjimaika noho ny filazana izany eritreretiny tao amin'ny tambajotra sosialy dia noroana tso ao amin'ny hopitaly lehibe ny Charleroi Pascal Sacré voatsikera izy noho ny fahitany tsy hoe amin'ny fomba hiatrena ny krizy ihany fa amin'ny olona hafa mampiady hevitra ihany koa izy moa dia lazain'ny olona sasany hoe piraitsokombakomba ny fandroana tsy misy fampilazana ny mpitsabo Sacré dia pirofo fanampiny fa ny kabary mazatra dia tsy mahazaka feo manohitra na dia ny be fandavatena indrindra azy ka ny zavatra nanahitra izay tsisy tokoa dia ny nahitana fa noho izany antony izany dia nandroka mpitsabo manana ny maha izy azy izy ireo ny covid ampazivoko anao izay tsy mbola niady hevitra ny fisiany ao fa nohitra amin'izany aza tamin'ny voalohany ao dia efa niaona tamin'io voatery tsy maintsy nandeha ao na dia fantako aza fa mila ay izy ireo miverina amin'ny rosité ny 12 oktobra ireo ao anao tetika efatra hafa momba ny Lombardie ao Italia nandritra ny onja voalohany ny sasany amin'ireo manampahaizana dia mampita ny zava-mitranga ankehitriny any Liège sy any Lombardie ny fampitahana ny Lombardie soalanive dia mitompona iverina iaina ny loza be izay efa hita tamin'ny onja voalohany tany Italia avaratra tonga fotoana voalaza izany rehefa vita ny filazam-baovao dia isan'ny fivoriam-be filankevim-pilaminam-pirenena izay hanapaha-kevitra momba ny fametrahana ireo fepetra vaovao tokony homanina ny vahoaka naraka ny roa fepetra ireo amin'ny anaran'ny firazakina amin'ireo olona marary sy ireo mpiasan'ny fahasalamana ny olona tonga voalohany dia nampitahaina amin'ny mpanono afo ny resaka famonoana afo izy tao amin'ny aino manjery izay nilaza azy ho taliany mpamono afo hoe izy rery ihany no afaka mamono afo tsy zakako tsony zao serasera zao ny fanamboarana fanekena izay mivadika amin'ny fanim-potoana no tsikirainao satria mifantoka amin'ny lohateniny JT sy ny gazety marina izany satria ny lohateny izay hita indray-mpimaso ary mipetraka ho fikorotanatsaina ekeko fa tsy mpanao gazety sasany namakafaka sy nanaty haty ao saingy vitsy dia vitsy no nanontany tena momba ilay lahateny nanjaka mba hisalasala ny alina ny loha hevitra nataon'ny Grit Molenberg manampahaizana sertifika izay manoro hevitry ny ministry ny fahasalamana mpanolokevitra izy fa mihoatra ny 20 fantotoana isan'andro tsy misy fiverenana amin'ny ara-dalàna ny antotanisany gripa dia manodidina ny 50 ny marary isan'andro ny manampahaizana dia manolo-kevitra ny ametraka ny antotanisany covid-19 amin'ny tranga 50 ary na dia tratra ary izany tanjona izany zava-mitranga lehibe dia janona tsy ho vita izany hoe mifarana amin'ny fahitana olona maro mijeriketsika ny fanaovana fety ny filaharana ny ariva dia niezaka naminavina ny tiany manampahaizana ho lazaina nefa tsy mahatsikaritra ny akamaroany ny fidinana ambanin'ny sisa 50 isan'andro dia mampiome ary rainga avokoa tsy asiko fomba ataon'ireo mpanoratra izay mampiseho ny zavatra sasany ary manafina ny zavatra sasany tiany iray ohatra amin'ny fangalana ny didina voaka ny fitsarana ambony any Portugal izay milaza fa tsy andrana PCR dia tsy mahomby raha ny fihiboana no jerena tsy misy lohateniny JT momba ny hetsika izay niseho tamin'ny fotoam-pahavaratra tany Serbia na tany Danemark momba ny fepetra mifanohitra tamin'ny son'olombelona tsy misy sakana ho andreo sy ny bavambahoaka italiana izay manolotra ny fepetra izay noraisin'ny prime ministre matahotra ve ny hainao manjery aty amintsika hoe ampisokorotana izany izao aloha dia tena kivy amin'ny lahateny izay avoakan'izy ireo
indrindray ny gazety mamoaka tsikera momba ny fanapahan-kevitra ny gouvernemanta fa nakamaroan'ny fotoana dia amin'ny alalan'ny hevitra sy fandraisana anjara avy any ivelany amin'ny fiandohan'ny volana desambra mandidika fotoana tena izy ao amin'ny akony sivana iray izay tsy miteny ny anarany ao anatin'ny karatra fotsy mpikarokaroany mamola volana mipetra-kevitra fa voajanahary ny fidiran'ny fiolana ary tsy manan-kery velively amin'ny fepetra tapaka raisiny gouvernemanta mifanohitra amin'ny loha hevitra mitarika mandray an-tsaina aingy anao ary soa ihany no tapana zany afaka ora vitsivitsy fa naverina iray loha hevitra vio raha verina ny tenin'ilay mpanoratra izay miezaka mametaka amin'ny filazana ofisialy tsy karatra miloko fotsy tsony ity rehefa mijery ny tranokala izao ny alina dia hitako fa ain'olona tatiorinona navatisan'ilay zazakely telo taona ny fahampalalana mbola tsy nahitsy na eo aza ny fizerizerendraiky ny tantara dia hitazomana hoe tany belzika dia ny zazakely telo taona matin'ny covid amin'izao fotoana izao dia iray ihany ny vahaolana dia ny famerina ny fifandraisana rahabatana amintsika arak'izay azo atao raha faran'izay aingana ny farany kely indrindra azo atao fa kosa mandritra ny fotoana maharitra izay tokony hanaovana azy ny 2 novambra ny fanjakana dia nanapa-kevitra ny hamerina ny fibolany ampahany faharoa niteraka fanakatonana tranombarotra goafana izany ary niteraka reserve ho an'ny fanakalozan-kevitra ra demokratika mahazo havatra milaza ao fa misy zavatra hafa ao ambadika izany ny krizin'ny covid 19 na mioapefina tsy dia ioatra ny zavatra rehetra hanatsaronana krizy matotra sy be rafitra kokoa mba hamoronana hevitra iray dia niaona tamin'ny george uge aho olona manam-pahaizana be amin'ny lafiny fitantanam-bola iraisam-pirenena nandritra 20 taona dia laharana faharoa amin'ny fitantanam-bola tany amerika ankehitriny uge dia lasa mpampianatra ny colombie law school tamin'ny taona 2010 ilaza fahatongavany tsunami ho amin'ny taona 2010 fa amin'ny lafiny fihenany fitantanana ratoekarena ny coronavirus dia nampiseho hoe be dia be ny zavatra izay tsy nasiana lanjany toy ny fandriana any amin'ny hopitaly lafiny laboratoire sy ny amin'ny lafiny fototra fitrasa manana fanjakana izay nanao andraikitra sy mendrika isika ary hatramin'ny krizy 10 ny tombentro izany fanjakana fa nanolotra vola be teo anatin'ny hanim-bolana fotsiny sika toy izay napetraka teo anatin'ny 10 taona lasa saingy rehefa nanomboka ny taona 2010 teo anatin'ny fahalemena ara-bola ny toe-javatra iafarantsika ny taona 2010 dia tena manakaiky ny voina izany hoe ny voka-dratsiny dia mety mbola ho ratsy kokoa noho izay voalaza efa eniko etsahady ireo olona mpiary fa ametraka ny fa tiantoka ny eo ambadiky ny covid eniko etsahady ireo fanjakana izay hiala amin'ny roa andraikiny ary nanao sorona ny virus ho vokatra izany Is dit ook een sociale en een economische crisis? On a décidé ce qu'il faut décider. efa eniko etsahady ny fisavorivoroany hainao manjery Le choc économique causé par le Covid-19. ny tranokala ofisialy sy ny hanao manjery ofisialy dia miresaka momba ny vidim-bola nateraky ny coronavirus fa tsony zany ny fibolana nandaniana vola amina miliara be ary fibona dia fanapahan-kevitra politika fantatra fa isika dia tsy tokony andraikitra amin'ny fampiarana ny fibona amin'ny fahafantarana fanampiasa fiteny iray izay niteraka taotra tao amin'ny mponina saingy mazava ho azy tsy meloka amin'izany ny gouvernemanta ary tsy ndraikitra izy ireo nanimba ny toe-karena raha-baky teny nanaraka ny dokotera fotsiny izy ireo fa metram-pialana politika izany mba hampandrosoana ilay tombontsoa dia misy singa iray izay tena lehibe izany hoe ny ametrahany vahoaka ny fatokisana amin'ny ropitarika ametraka ny fatokisana amin'iza ireo solom-bavambahoaka dia tsy mitendry ary tena magaga ny gouvernemanta no mitarika ny dia toana ny rompan'olotsaina tsy miankina sy ny virologiste no mipitsipitsika amin'ny sofin'ireo minisitra ahoana no atokisana ny fitantanana izay tsy manaja ny zavatra miafa ny fahasalamana nandritra ny volana maromaro dia tsy maintsy namoaka ireo valin'ny fitiliana PCR misy anzono izahay sy ny mombamomba n'ilay marary
azy anarana fanampiranarana numéro nasionaly sy ireo tahiri-kevitra izay aty aminay eo ihany koa ny toeram-ponenana sy ny numéron'ny finday raha misy raha ny marina dia tsy zatra miasa oatra izao zahay nanomboka nampitsabo ay mampisy olana ilay izy sady tsy mora fanatatirana azy zany nefa kosa dia drafitra ara-dalàna vaovao izay napetraka raha voamarina fa tsy mitondra ny otrikaretinao ino no ilana ampitana ny mombamomba ay eny miditra amin'ireo fanontaniana somary sarotra isika izahay koa dia nanaiky zavatra betsaka tamin'ny angona manokana naharitra taona maromaro ao nametraka lalàna miaro azy ireo ny parlement européana ary herinandro fitsifitsy-monja no anakorotanana azy ireo tsy maintsy manaiky ny fanarahana maso ay ve ao movy mitombona ny fanomezana ny numéron'ny findrayko ny mpivarotra toaka ary ny fanomezana ny mailaka ako any amin'ny toerana filomanosana fanomezana fitokisana ny minisitra ny raharambahiny izay manakana ny fangalana sasatra ny antarktika izay mametraka ny vietnam ao anatin'ny lisitra mena ny fio-firenena io dia nahitana tranga vitsy no amin'ny telopolo nisan'ny maty anatin'ny isatapotrisana ny mponina nijerena lasa nieritreritra ireo namako hoe raha toka andeha hiala sasatra dia mila manao vaksiny ary mila tofony zany movy tsy fanirena fanaovana vaksiny miafiny zany raha manapa-kevitra isika fa tsy maintsy atao ihany vaksiny dia tsy anaiky ny feon'ny fieritreretako ny fanalavirana sosialy sy ny fiasanao an-trano ankehitriny dia manakana ny fivanakalozana fomba fijery iny anaton'ny anakatonany manam-pahefana ny toerana rehetra izay mba mety ahitana olona any amin'ny oniversité ny toera-pisotro matoetra fivadian'ny tantara ve ny fanjakana adiny ve fa ny fitakian'ny fiovana beritra dia natomboka tamin'ny fahamaranana angano ny tenay ireo mpitsabo ny fipetranapetraka dia mitady ny fahamarinana ara-pahasalamana ho voaiaro ihany izy ireo nefa rano ny teny ora fodiana dia nahazo indray ny heviny arabaky teny ny fampiasana ny arivava ve dia fitsapana ny tatrakatsika ny fandrarana fivoarana lehibe dia miteraka farany fihetsiketsena izay ahafahan'ny mponina maneho ny atezerana amin'ny fampiarana ny demokrasia sy ny hainao manjery ve ny tokony hiaro amin'ny fanararaotapahefana amin'ity krizy ity ny fanohitra amin'izandray ny hitako to miaraka amin'ny fanjakana izy ireo manaraka ny adalany ahoana ny fahitanao na ndraikitry ny hainao manjery amin'ity krizy ity nadritra ny folo taona farafahakeliny ny hainao manjery dia niovatra mipikaroka ka lasa mitady ny manahitaitra zavatra iray izay tsy tsapan'ny olona maro zava-misy tsy tsapan'ny olona maro nefa ny amin'ny fahefana politika sy ireo haina manjery ny fahefana politika no mitarika ny hainao manjery fa tsy ny hainao manjery no manaraka ny fahefana ara-politika noho io fa nitarana tafahoatra naseho ny hainao manjery io no nahatonga ny fanjakana ho lasa ny koropaka ary nandray fepetra miavaka mihitsy ny noforonona nandritra ity taona roapolo sy roa arivo ity dia ny fitaintainana ny fanaheniana amin'ny ankapobeny isan'andro dia tokony hitaintaina bebe kokoa noho ny tamin'ny andro teo aloha ianao minao fa amin'ny olo rehetra ny taotra dia antony fanovana ny ady lehibe dia tonga tany beljika zato isanjato io ady lehibe io da dia misy toerana hafa ihany koa azy eto an-tany isy ady lehibe na fotoana hafa zany dia misy fandriam-pahalemana toy ny amin'ny toe-javatra ady rehetra dia nafoy ny fahalalana eritreretiny sika malona ny ty fampahalalana moan'olontsika ity dia tsy nanana lanjany mifanohitra afa-tsy amin'ny tambajotra sosialy ny zavatra iray izay azony olona atao amin'ity tranga ity ary zany dia ny fisalasalana ary mbola fisalasalana hatrany noely ny andro tsy ahitany ray aman-dreniko ny raiko dia mbola manohy miahiay sy olo-pirenena lavitra ny fianakaviako ny namako moa dia lasa ohatrany sary fotsiny tianina fiarahamonina tsy misy atahorana ve isika fiarovana ary mifehy iza no nifidy an'ity tsy izao aloha tena mbola tsy azoko ny zava-misy mizaka ny mahazo ihany nefa aho
tsy firaisana tsokombakomby zany ty fangamba ny fampiasana krizy ara-pahasalamana ametrahana tontolo virtualy teknôlôjia fahadiovana fahafahana lehibe ho an'ireo izay manofo hery matanjaka sy olon-kendry fa iza no mizara ny nofo io tsy vitsy ny olona fantatra ary angamba vitsy mimponao gazety ka manantena fanomboanao ho any adihevitra demokratika tena marina momba ny safidin'ny fiarahamonina tsy misy tompontsoan'olo tokana matokony herin'ny tsirairay sy ny faharanita-tsainy maro aho afaka mamarina ty kristy sika saingy tsy maintsy averina amin'ny indray ny fahalalana